Tsindrimandry nosoratany Toko Gérard Arabe Manantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patrisia. ho velominy ho mihaja ny rina Mirambola, Anjariliva Lalaina miaraka amin'ny taina nantenaina sy Arliva. tovy razana mamonjy ny nandray feo. Anjariliva no nana totosa. Ody ry aina, mbola matory anga ianao e? Mahandro soa bebe Ny varavarankely amin'io mbola midy be daholo. Ndraso mihitsy ny aloha sokafako ka. ve zao efa mazava be. Jesoa. Fangainao marary sa maninona? Iva ho amin'ny firy zao dia mbola tsy miarina foana andeha hianatra. Tsy haiko tsony rery bebe Ohatray tsy haiko tsony ahoany. Ohatrany hoe manakotsako daholo zany ny vatako ray manontolo. Tsy haiko hoe arerony feretatory ve sa inona. Andrasa aloha fa ezaka iarina Atety soa. Fa maninona ianao ry aina? Ohatrany tsy maray tena mihitsy inginao zany. Fa aiza tsara ny marary anao ty Maty bebe Ono marary be ohatrany reny mety zaza reny ny andovaniako. Fa inona loatra reny mahazo an'ity zanako ty aleo ianao tonga dia entana any amin'ny hôpitaly mihitsy ka. Andraso kely eo vetivety fotsiny aloha fa iantso ankizy ao ambadika ao aloha hibatanao sady iantso taksi hitondratsika mandeha anaingana ry aloha bebe dia antsoko io mengaly anampy anao. Eka marita kely zany zanako zany re vetivety fotsiny bebe andraso aloha andraso aloha fa midabo tsara mihitsy aloha ianao ka ohatrany tsy mety ankizy zany fomba fandronao zany. Zay fa lasa vetivety ary aloha iny mivoaka amin'ny dokotera iny bebe any ena ary ohatra mivembena fotsiny nge izany mamindry fa nisy inona ary. Dia ahoana ozy le dokotera taminao hoe inona hono mahazo any aina dia mipetraha amin'ny sezety mihitsy aloha ianao sao sanatria menjery eo ka. Tena marary mafy aina ry mengaly lozan'olo eneritrretako azy mihitsy aza le mahazo azoko. Zany anao hoe règle douloureuse le mampitaraina azy lava io aiony. Andraso aloha kakorana eto amin'ny filtrety mihitsy ianao ka ohatra ny hafahafa. Tia sotro dia tonoe tsara ny fo dia lazao amiadana amin'izay hoe inona mahazo any aina. Misaotra ozy le dokotera hoe zany cancer de l'ovaire zany no mahazo azy. Sady stady efa avancé be hono le izy vao zao hita zao ka mety ho kely ny tokonaina hono izy koa moa iny tsy dia be taraina sy bebe saina iny dia tsy haitsony. Andriamanitro lozinona koa rety zany dia inona hono ny traitement azondry zareo atao amin'izany ka. Tsy niditra ny lohako tsara fa ohatrany ny donto be tampoka teo nge ny lohako na eno an'izany toa hoe ho ampidirina salle d'opération en urgence hono izy. Zany hoe zandro zareo esorina zany le fivotosany rekaka eo. Eny antsika indray tsy misy afa-tsy mitondram-bavaka maty azanako le tokana keliko rery mengaly eo. Bebe tiaka anao raha tony tsara tsapako hoe mangidy zao fa mitrakafoany misaotra mengaly. Fotoana toy izao ny tena ilainy aina tanjatsaina avy amintsika. Ireo ray amandray moa efa ny entany lavitra any tsy hitantenaina firy. Zany koa nge retsy ny tena anisan'ny mampiasa saina mafy ahy hoe amin'ny fomba hoana no anambarako amin'trareo an'izao zavatra izao. Indrindra moa fa le reny izay efa hiaraha malala ihany ny aretiny. Tsy hetsika indray ny aretim-pony iny raha mahare ny aretin-tsanany. Tony tsara fotsiny aloha bebe dia rehefa avy eo dia ny antsika ny fomba ilazana an'izao andro zareo zao no mantsy mahalala an'izay manjohan'ny zanany. Eny eo rehefa ezaka ny ampitony ny foko ary mengaly
Hitantsika foana izay fomba iresahana amin'ny enina. Ao fa nampianareo mianaka sy ara-etolona mbavaka ho any ena aminao za. Misaotra indrindra. Izay roa vavy koa tsinona efa nifampitondra toy ny mpirahavavy ange. Tsy ho avelako adrery izany ianao. Misaotra indrindra re. Ndry misaotra betsaka mitsaika. Tonga avy amin'ny ambony indrindra dia mahita avady danana. Ia, misaotra tompoko. Tena faly aretsy a. Tena faly ange zany e. Fa misy Sara le mahafafa inona tsy mimety. Vaovao tena tsara tokoa retsy a. Ao, taraikao ny Ndry. Eno a. Aza vao tsara mitsy aloha ka. Isan'ny taraika. Tsy azo kokoa tianareo. Kiala aina retsy a. Ndry zany koa nge atao taraiky be. Anga tantarao tsara aloha e. Aleo mitsy akako sisa ankafizako azy ka. Mipenipenina mitsy aho raha noatra fa ndringa ahoana. Atao hoe cancer efa stade avancé be ange onona piditra hôpitaly Ankialy io e. Ao, efa miandry fahafatesanao sisa. Ataovy resaka raneny koa e. Eno a. Dia ahoana zany? Zaniko. Mety tsipaka tsilero zany kala maivakisaka iny azo atsy. Efa zany lazaiko andry zany e. Verlona raha fotsy be ka miandry an'izay igadonany fotsiny sisa. Tena forma grave tokoa izy zako. Efa nampiantso Ankiala Sylvie reny noho zareo. Aleo mitsy ina fatiny any. Iny foana no indraindraina sy deraderaina eran'ny tanàna io. Zaza endre mahay e. Odoy e. Hitondra azy makaisa nefa zao ty fahaizany. Kiala kongy efa nitenineniko foana hoe tsy ho vitandry izany hoa io medicine io. Nefa mbola nitetateta ihany. Rehefa vita ny amin'ny Kiala dia libre ny lavoa. Mora ho andriny maka ny fony andry. Ohatran'ireny mba tsy hisaraka ireny mihitsy matsy izy roa ireny. Rehefa maty Kiala ihany dia airery amin'izay andro bogosy. Fa tokony mba hitany kosa aloha hoe lasa niaraka izay fa tokony mba ho faty izy. Maty antoka be amin'izany ny tenanay. Zany mihitsy ho ary Kiala. Amin'izay mararirary tsara ny ainy. Mingaly. Ahoana kizay? Misy zavatra ilaindringa? Mba izao ahy andry. Tsy mba tazako ny serana teo mihitsy izy. Mba fantany ihany ve hoe aty amin'ny hôpitaly a. Io ary le fanahiko. Inona re navaliko anena amin'izany e? Mingaly a. Ino a? Fa matory ampipetrahana koa vendry izany. Mba izao ahy andry. Ny koa zany. Mba nisy zavatra kely netiretiko fotsiny re. Fantatrandro hoe aty ndrika. Mandalo tsindraindray eo ihany izy fa sendraindray le matory iny foana. Nefa hono izy mbola monjy asa. Dia justa manoroka ny andrindry fotsiny izy dia lasa. Zany lainga. Tena tiako angeky izy iny. Mingaly io. Ahoana ke? Mba meo anao eky ny telefonako. Ty ary. Misaotra. Ary iny ty ataondry? Fafako daholo mombamomba ataoko ohatran'ny mesazy ny fanakalozana izy andry. Dia esoriko koa ny compteko rehetra ato. Fa esorina tao inakory aina? Angatso ampiasaindry intsony ny telefony iny hoe fafana ny zavatra rehetra ao. Ka olona efa ho faty ve dia mbola ampiasa telefonina ninona ihany e. Esoriko koa ny kody amin'izay mbola afaka ampiasan'izay mila azy ty. Ndrekaka eo. Iaina, mba aza miteny an'izany hoe. Aza fafana izany fa mbola ilaindry iny. Tsy misy olo-kafa ampiasa n'iny ankoatrandry izany ao. Zany a? Mingaly io. Eny ake? Atory kely afa reraka. Ao ary matory dia tafiko lamba tsara. Amin'izay ndry mafana tsara.
Tanteraka tokoa ngamba fa izay sady dia rendrika. Raha mba fantatry indrindra tsy mitahorasaky indrindra matory ohatran'izao ohatra ny manana pressentiment izany foana hoe tsy fotsindry dia renga tia keliny taolana fonotitra sisa mba gasio amin'ny tananao mahery ty sandrinao tery tompo. Efa mba manao ny kiala iainato ranotra to efa ela ihany izay nankarary azy zay matsiko tsy efa miandry fahafatesana sisa mba fara samy izay olona koa ty ramatotika tsy tahotra tsenatra izy miteny hoe miandry fahafatesana. Inona loatra ary ny ntonony no misainy hory ramatoa iraina fa mamparenina koa ve le miandry marary manahoana ho amin'ny mararintsika ao mbola misy fanantenana ihany ve? Zato filazanao azy koa nge mbola miala nenina aloha hatreto mbola manantena foana ozy ny soratra masina izay hoe satria misy tokoa no avoka tsy ho foana ny fanantenako. Zay loha engane fotsiny ianao mba tsy ho faty ananteny eo mahakivy ihany mantsy raha ny eniko tamin'ilay dokotera tamin'ny zata ty farany iny to hoe dans le coma mihitsy ka efa andro vitsivitsy zay. Ny olona dans le coma ange tsy voatery hoe tsy maintsy ho faty mbola tsy te anakivy ianao ara notra olona be aretina be ohatran'io avitra tsony. Tsy adevitra be aminao makamo be le fomba firesaka ary efa nilazanareo ve aloha Sylvie amin'izao zavatra mahazo anjana zao ahoanao inona koa moa efa nilazanay izy na tsy to mbola tsy niserana teto mihitsy mantsy nandray mandeha azako sa tsy nahalo vidina billet d'avion ijerena anjanany raha tsy hoe nareo mihitsy angano nilaza taminy aitoko moa iny vehivavy iny poulet de chair be tsy azo tairina mba mantsammbava koa ianao tika ireo ny entanao dia ento sao dia adinao ty dia mandehana mody mandreraka le miresaka aminareo tsy zany re tsy ny atao hoe mantsambava fa mitsotra amin'ny marina aiza aloha le fanafody hoe ho vidiana teo dia avy eo mandeha ay moa mbola misy aniny efa badenina koa nge lohako io ary ny ordonnance dia ndraso tia ny vola asefy soratan'le pharmacien eo amin'ny sisiny vidin'le fanafody. Eny re tompoko lasa fara samy olona mihitsy ry saondry reny ka tsy misy fo mangoraka na dia kely aza fa isaky ny makety dia tsy misy afa-tsy teny manafotoana ny mba havoaka ny vava tsy mahagaga koa moa fa ohatry ny efa toetran'izy menakavy mihitsy le be fielonanako tsy reniny tsy zanany fa manao ny ataony daholo fa le antony tena ankalany any aina manokana aloha ny tena tsy azoko amin'ny lafiny indray koa misy fahamarinany ihany ny lazainy na ny mpitsabo aza mantsy efa tsy manam-panantenana be anay toy ny teo aloha tsony ny fanafody vidiana foana fa raha ny fahasalamany aina sarotra raiko sy trano reny zanako aza vilanao resiny io aretiny io izy iaino tsy fantatry raha maheno andry amin'izao retenenak'izao fa zao kia azy ilozana izay fa mbola mila andriza azy bebe mbola misy olona berabe mila andriano any aza manaiko resy fa mety ivatra amin'ny farany akia ataovy zany na dia ho andry any aza mino izay fa tsy maintsy fo indrina ho ela na ho aingana ary ho salama tsara. Ary zazana fa naninona tokoa aloha zahay tsy misy zavatra tsaroko nitsapako fotsiny dia to sambatsambatra be zany ny fanahako maivana tsy misy fanaintainana ny vatako ary tsy reko tsony ny riviriny aretiko adiniko daholo ny olako rehetra tsy mahatsapa alahelo ihany koa na alahelo amin'ny fianakaviako na alahelo amin'ny olotiko
fa toeran'inona tokoa ary tia misy aty sy jereny masoko fotsy mahatsopika avokoa. Arasantsika zany ny fitsinja miandro fitsinjitsika miandro fitsinjitsika ary tsy retrika izafa misy olona afaka tatorianako ato. Olona maromaro manao akanjo fotsy. Teo ohatrany teny izany zareo teo hoe miandro ny fitsinjitsika. Fa iza moa izany no tokony hitsinana eto ka. Tonga ho ny lepitsina sady falifaly be daholo izy rehetra. Oay, ary misy olona manatona tokoa iny. Olona tokoa ve nefa izy izany sahinina e? Toa mangirana be ohatra ny volamena ny lambany iray manontolo. Toy ny hoe reny akanjo fisalotra ny andriana tamin'ny vanim-potoana ny fampanjaka ireny. Sady ohatra ny hoe milanja lefina volamena ihany koa ve izy izany? Ny volokodiny koa azakay mafy toy ny volamena. Fa karazany olona ary ty e. Ny mahavariana dia tena mahafinaritra be mijery azy. Iny fa efa tsy lavitra tsony ka. Mijanona tsy namindra tsony izy dia avy eo mitsika tamiko. Izaka ianao azafady dia hoentinao aiza izay? Tsy miteny izy fa miraisin ny tanako ary napetrany nanandrifiny foko. Toy ny hoe lasa mitombo hery izany a. Dia iny fa nendritra izy dia namelatra amin'ny tanan'andro. Oay, toa lasa nanjelatra be tsy zaka ty izy. Zaka ny masoko ka. Iny fa nanjavina tsy hita tsony. Dia tsy hita nanaraka azy koa ireo olona maro be tato aorianako. Zarery izany sisa no eto. Dia sanatria ve ilozany haintsika ary miangaly a? Tsy mireazira amin'ny traitement tsony mihitsy ange izany ny vatany aina ozy ny dokotera. Ny andro fahatongavan'ny ray aman-dreny noho izany sika vao débranchena ny machine. Farany aminy efa tsy misy fanafana tsony. Mafy izao anaka. Aiza ny tany alehako e. Tsy dia eritreritra hoe fahatoroa no andrasako eto rehefa hita ny sivy ireny izao etahanjanany izao. Efa nandao avokoa ny alanenina rehetra. Vereftritsika kehitriny tapitalakaly. Aleo hitan'ny reny ihany ny toe-pahasalamany mba tsy hananantsika mianakatsiny raha sanatry ka tonga tokoa ny tokoa. Eny e, ao fampihomaniko tsara ny sain-dreniny. Tsy hita tsony mantsy tia ny hevitra tao amin'ny aina. Marary izao e, tena mafy. Ila tsy ho tatiko tsony rery miangaly a. Atanjao ny saina bebe a. Tsy maintsy matanjatsaina sika hiatrehana an'izay mety hitranga eto. Eny rehetra. Atahoana fa tsy nisoa ihany no azo avy amin'Andriamanitra e. Miomana ny ahitany ratsy koa tsika. Izy no efa niteny hoe ozo himpahoriana ianareo eto amin'izao tontolo izao fa matoki efa nandresy an'izao tontolo izao a. Eny rehetra, tsy maintsy mijoro e. Aleo ahoana e, sao ny lahatra. Mpindrantsika no ety. Iaina hoa. Raha mba maheno anaky indri dia mifoaza. Mbola betabe neny ny proatsika roa e. Eo moky iaina. Mangidy izao ry zanako. Tena mangidy e. Iaina, veringe bebe raha ilozanao e.
mba enao ve izao tarany anay izao ry aina. Raha enao re izao dia mba mifoaza moa e. Mifoaza sombonayko a. Aza manaiky resy zany aky fa mba mediva mafy a. Iaina hoa. Iaina, ny zanako tsy foky. Tena hoe zarery zany sisany tavela eto. Lasa daholo ny olona rehetra. Dia le olona milokom-bolamena ihany koa. Iaina, aza ilozana izay fa mbola mila andriana izay tsy bebe e. Mbola misy olona be da be mila andriano any a. Ary avesy ny feoan'ny Mingala miresaka moa zany. Aza manaiky resy zany fa mediva moa ki Iaina. Iaina, ny zanako tsy foky. Zay indray le feo. Sady ohatran'ny bebe sy Mingala mihitsy. Aiza ho aiza ry zareo zany. Andraso inona tsara dia rana. Efa tsy lavitra ny zareo intsony angamba. Efa tsy lavitra intsony le feo. Raleo any dia mafimafika. Ory loatra le renibeako. Ho avy ankiza Mingaly a. Mingaly a. Lasa iza daholo le olona be dia be teo. Mingaly. Iza koa ary le niantsony anarako teo. Mingaly a. Iaina. Way, nahatsiaro Iaina marina. Dia raina ny tompo. Ny faly ihany ny vavaka marina. Hitako tsadiny efa limy bebe izao. Nahatsiaro ihany le namako tsy foky. Aiza ny hafaliako e. Fa inona koa to mahazo andry e. Toa mitsinjatsinjaka irany trano. Eo aloha ndry fianiko mihitsy ka. Raiza fikirina mafy be koa ny olona fa sepotra ka. Mba homerana ankiza azafady fa mangetaeta. Ie. Sady nona be koa zany. Ngatsy mba misy zavatra azoko hohaninao. Inona zao nefa nitsaroan'ny vavandry e. Tsy haiko aky fa ohatrany te hihinana panini be zany a. Dia pizza koa. Ay, asa nefa zao raha mbola misy fa efa alina be mantsy izao. Ao fa tsy maintsy hitadiavako indry e. Aleo ary amin'izao raha toka efa alina ny andro e. Ao fa tsy maintsy hitadiavako andry. Fa mialohan'izany aloha aleo anontaniako le dokotera hoe afaka mihinana an'izany ve. Lasa vetivety fotsiny a. Dia soko indry verina matory indray. Zay? Tsy azoko mihitsy koa ry Mingaly. Reninaiko erika izany sakafo izany. Izay sahady ve dia efa lany le sakafo be da be teo. Manoatra noho ny mambanao na ve ki fomba ny kesokeso andrian'le iziko. Eno ary Mingaly. Kanonako. Sady za koa sady nianareo be ohatran'izao foana fa tsy mampahazo aina ka. Ka mirakla kosa neky ny fandraisanay an'izao fasitrana andry tampotampoka izao e. Tena hoe na dokotera aza ny eo efa ny aika e. Foana tanteraka ato anatin'ny vatandry ony le homamiadana. Tena hoe clean e. Tena ohatrany nahita fahagagana daholo ingio azy ry eny. Tena tsy mampino mihitsy. Ka na le madama mpanadio trano iny aza angena merimberina n'izany tamiko foana e. Raha nahita ny antsotra teo am-pandriana teo ony a. Dia efa hoe tsy ho velona tsony. Izany mihitsy ko. Ohatran'ny olona tsy nisy aina tsony mihitsy. Ay ho ny velona be vetivety teo. Hitako, tsy amperinandro akory ny dia nahazo 5 kilao e. Raha ny zavatra ho an'ny ato isan'andro ato kosa very bebe a. Zay aloha e. Na ny mpamangy aza ny haiko mihitsy hoe mihinana foana ny tany an'ity zazavavy ty. Eny e, efa zavatra tsara be zany e. Arono ary Iaina. Ahoana izay ki? Oliza ho aly lazaindry hoe tsy teo tsony tamindry le tsy nahatsiaro teny iny e. Tsy teo tsony ahoana koa ki?
raha tsy diso dia ozy indri hoe lasaiza daholo ary le olona be da be teo. Ay ve mety tsino angambonareo raha hitantarako. Hoe ahoana ry aina? Nahita olona be dia be nanao akanjo fotsy manjopika tokoa nge zaho tamin'le zatsy nahatsiaro teny iny. Zany ve? Dia olona milokom-bola mena be hafahafa izay koa. Olona milokom-bola mena? Eno dia nitsika tamiko olona milokom-bola mena io. Tena nijelatra indray mandeha farany dia tsy hita niaraka tamin'ireo olona maro be. Dia zarery sisa ny navelany teo. Ay ve nisy an'izany koa Tena atsiarina lahelo be zaho hoe zarery sisa ny navelany zareo teo fa tsy mba netiny nanaraka ny zareo. Ka mbola tsy anjara indrindra ny ho faty ny dikan'izay. Dia aza malahelo izany tsony fa eto izay. Izany fa apeto koa ary miangaly aloha ampirina andreto hitantsika reto efa afaka mody hono mantsy aina. Tsy sahiana tsony hono ny aminy. Ay tokoa moa ka lahiaina. Fa inona indray mampisento andry Ka tsy mino akeny saiko hoe ody any tsika. Efa tena kivy ane izay mianaka. Zany mihitsy ny ranomasina ndraiky izay nalatsaka sy bebe iny ariva iny izay raha nisy nahita angamba dia mety vakivava mihitsy ilay olona ny teny hoe nendre tokoa olona mbola tsy maty dia hitomanina. Lehibe akiny fahasoavan'Andriamanitra. Fa mihitsy Mbola be dia be ny adidy miandra ety ambonin'ny tany. Fa misaotra tokoa akiny namako tiako indrindra. Dia misaotra koa nanoana ny bebe foana. tena nanoana mihitsy. Tena namana tokoa kindriko. Tsy nanary tamin'ny ady sarotra. Ay Sara misaotra indri hoe miverina parminoko. Ary aviary ka lehibe aloha Ary mba lasaiza ho ahy andry. Na dia sahirana tahaka ny ninona aza ve dia tsy mba nandalo mihitsy. Andefatsako mesazy amin'izay tsy mamaly. Antsoina misaony libra fotsiny. Sa ve tsy miasa tsony ny numero aniny? Kanefa moa ve tsy miasa dia isonina. Ny compte Facebook kokoa moa efa nidésactiveko. Aza miasa saina be amin'izany aloha ki fa tsy maintsy hipotra foana izy Mahalasa sainako. Nefa za zany te hahita azy mafy. Mba ilazaoko izy raha mba hita andria. Te hahitanao ny ainao fa lazaiko izy raha fantatry indri mantsy Mba mahafiaina koa kialalika matiny hita ho ary neny. Tena mahery andro Tsy mampino ny machine sange ho nefa ho débranché ny dokotera efa niala satroka. Vetivety teo nefa dia hoe velona indray ny andry. Alako zao Esy nene sy andry angano tsy fapoaisa. Lehilahy iza koa moa no hitaingina soavaly maty. Hitaingina faty mitsangana mantsy. Inona ke ny rara indry an'izany Io ndray zao dia isy ao amin'ilay eraky ny tanety eo. Tsy reveko mihitsy. Sady ny tena mahakamaly miseo manam-pahaizana betsy. Mbola niampy indray koa eny tsangana tamin'ny maty araka ny teniny. Aleo ki fa hitadiavantsika fika io rehefa tsy maty ho azy tamin'ny aretina ve tsy ho zavatra avany aminona azy. Zany aloha eo ihany ampio any mba hitazona ny andry sao vao maheny eo iny hoe zitra ny kala dia hiazakazaka hiverina andray. Isy aza mikorapaka indri madamy Saondra nge manoloana indri mamahany olana rehetra na ara-pitiavana na ara-bola afaka mampitambatra nefa nisaraka ihany keo. Ninona mahazo anao dia tonga dia tsy maninona anao fa madamy Saondra azy. Mora milamina loatra indray dia vita amin'ny madamy Saondra no mampivaralila azy. Angako lasa menaka mahagaga mandehandery tany tindry ve aloha le loka tena matsiro be le tongoso. Sakoara mbola mampivariko. Tena lasa nanzotomana be mihitsy ndry izany tena faly mihitsy ahy ka misy voankazo koa reo dia mahireza mihinana. Ndrery bebe aza matahotra bebe. Tsy marary tsony
ingane mba ho salama foana amin'izay. Amen na rehetra. Za efa ila ho lasa dala mihitsy ilay farany teo soa aloha fa teo miangaly fa raha tsy izany angamba dia tsy haiko intsony. Angato tosa ondra sy rindra tsy mba nanampy anao ka. Ianao marina mandalondalo sy manampinampy ahy eo ihany izy mianaka fa raha ny teny aloky ny vavany aloha dia tena mampitehitoraka amikapy. Anga moa zany atao mahagakatra bebe haiko tsara mihitsy raha nitoetran'ireo. Zany mihitsy niko. Tsy ho ela nefa zareo dia hidodododo ila fanampiana amintsika. Raha ndry marina ny mahita ny fiedinedin'ny kialarindrao samy raisiko toy ny zafikeloko nareo roa satria mitovitovy taona na dia hoe raha vavindrendre azy izy amin'ny tena izy. Saingy kialakely iny nanahaka ny ara-tsy toetran'ireny loatra ka afahafamiko ka. Amin'le reny no mantsy dia tena hoe zany zobavy loza indrindra eto tany. Mandry anadahako indray moa dia hoentiny amin'ny sangany fotsiny sady mora marary fora teo moko. Fa hono ary aina. Hoe ahoana izay ry bebe? Manahoana tokoa aloha ny fahatsapanao ny tenanao taorian'ny fahasitrananao nahatalanjona indray tanàna iny. Sady filazan'ny bebe azy koa izany. Hita fa zaniko. Salama tsara aloha izahay. Fa ny fahatsapako fotsiny. Maninona ki? Tsy haiko rery bebe Ohatray. Na ho aza mantsy dia tena mifono mistera be tsy haiko hazavany ireny fahasitranako ireny. Le olona milokom-bolamena sy ny sisa. Tsy zany mantsy fa mahafantatra olona izay afaka manampy andry. Zany? Monsieur Siméon izay no anarany. Parapsychologue izy io. Olona spécialisé momba ny tontolo tsy hita maso izy. Efa nisy fotoana nandehananay sy ny totoanareo tany fa tena mampiaiky ny fahaizany Mio anarany numéro-any rehefa tsaron'ny bebe. Sao dia mba ilaika any mantsy zany. Oe, iza koa zany olona dodina amin'ny andro efa alina be zany. Raha hoe hojereko vetivety. Ny variana amikiko taolana dia lasa bebe indray no nitsangana. Tsy maninona ka. Ho avy tena lozo zany marina. Fa misy inona ondry bebe Malaky ianao mba jereo ny dadatoanareo fa manao tsy metimety tampoka. Mandehana re zanako sao dia mba misy azonao anampiana azy ihany ka ny fitaovako vetivety fotsiny ary za dia tamy. Angana re ry aina sao dia ho tara loatra zatoanao. Ho avy Maty mama. Maty ay nofy. Nanofy ny enjehan'ny omby masika be sady voaoso mihitsy. Aleo aloha hiarina kely dia misotro rano mihitsy ka. Ary tsy afa-mihetsika zany. Sady mahavesatra be ohatran'ireny misy manindry mafy ireny koa nge zany tratrako izany. Inary mahazo sipotra be tsy avy mena mihitsy. Ariza koa eo ampivoatrano eo. Olona misavoritapolo be sady ohatrany hoe mitsinjaka mandindrerany trano ty izy. Dia ina fa manantona zany efa ty tsy afa mihetsika fa miraikitra eto. Ary iny ty ataony to manindritra ny tanany anakenda. Fona re tompoko. Maty fona. Zay vao navelany. Zay avo afaka miaina tsara. Dia inona zany le nanindry mafia teo. Iza amin'io sady manan-kenda be saika nangaron'ny hatramin'ny vavako mihitsy aza moko.
izariny dia lasa iza vetivety teo sa no firon'ny saiko fotsiny ve izay vo azoko niko ary iza indray olona mitsoro eo afotrany io hafa ny poziny fa tsy ohatran'ilay nampijaly ato eo toy no ohatran'ny raha matony salotra akanjona mpanjaka izany fa no mampatahotra aminy dia ohatrany hoe vinitra be amiko izany ny endriny sady miampy fientsika ohatry ny mampitandrina izany dia iny fa mimanjavina tsy kelikely iza izany iny dia inona ny tiany ampitaina amiko randeha hisotro rano kely amin'izay aloha za sady akarivotra kely ka tena kotsany atsemboana tanteraka ny akanjoko etsany iny ka mivina teo tokoa moa kiny tory de kartatsika orikala ndreny eny resahako iaina hoa hoe maninona ozindry ai tsy azoko mihitsy koa ndry ka misy olana anga tsy haiko akifa ohatrany nanofo ratsy hafahafa izany alina fa mba novoatry ny ahoana loatra ary izany ka mampalasam-borona be andry ohatran'izao tena tsy haiko tsony kia tsy haiko tsony na nofo inona marina dia tsy izany ihany no mampivadika ny lohako fa ny momba ny andro ihany koa tena tsy hitany GPS tsony mihitsy angeka ilay adala be iny aina misy zavatra olazaiko andry tokoa momba ny andro ve ny fampiresaka anganareo tsy izany aky fa iandro angeka tsy mba niserana nandray mandeha teny amin'ny hopitaly teny akory azy tsy mba nianjo koa na dia nanontany ny fahasalamandry akory aza andray nefa ary indriny laza fa nitsidika na matetika teny foana izy saingy tamin'ny fotoanana restoria fotsiny ay izany mba andaminana ny saiko fotsiny ka mbola narefo loatra nekindry anampitrotraka ny alahelo sy ampiombo ny aretindry fotsiny fahalalana an'izany mifona ki raha tsy maintsy nandanga tanindry za eny fa ohatrany hoe misy zavatra tsy mahamandrimandry mihitsy kiny momba azy ary tsy mety afaka atao tsaiko dia inona ny tsy mety afaka ao an-tsaindry amboy manarina tena hoe amboy manarina mihitsy ve angatsy sabonamina tena matotra angeka izany fa misy inona ary ny amboy manarina dia inona ny idirany andry amin'izany sa nareo efa pakany tsy haiko akifa tsy maintsy makeny amboy manarina fotsiny azo dia izao ohatrany hoe misy mibitsika izany foana hoe mandeha any eny amboy manarina tena hoe zao dia izao mihitsy koa en plus fa misy inona loatra ary eny anaraka anavy indry sa ahoany namana manareo dia mila ekena foana ny teninareo izay indray indry izay tonga soamantsara ety amboy manarina zao sika roa dia aiza amin'izay ny ale iza sa inona le tediavina sa inona le tena tao aty anao fitenenana raha avako aza mikiropaka aloha ndry fa manarahana fotsiny so ndry fa meilleur koa tena rasipa hafa efa namidiko ambongadiny tsika roa zao ny atao hoe mirenireny to zaza very maharenina koa aloha ndry manimba concentration betsy andao anantona nitsy trano itsy trano aiza orikala chambre inge io manoloana antsika io andao eny malaky angandry tena hoe tsy azoko mihitsy fa ninona anatiny eny ao tsara ve aloha ndry ty andao fotsy moa andao anao ineto aleo aloha takoa nanotareka mamena trolona inareo koa salamigaika io aro reny mivoaka reny ary nendry oele ty fanena soma tsara voila
inona koa ny entony ary mialandana ny olona fa tsy eo no mibahambahany eo tsy azoko mihitsy ary efa pakatiako nga tony matony fanena aminay aty hoatray le vadika marina ny globy a tompanao ratsindray no avavo dia gaga ianao manahoana aloha ianao ry andry a hitako ny tsy niserana tsony efa nahita soloko sahady andao ry andry tonga dia andeha tsika koa andany andro amin'izao faty mitsangana rehetra izao ary mamoana angary andry ny avy makao amin'ny chambre to vao maso be anao fotsiny no ila ivoaka ty dia sahanao ve ry andry telo taona ny rahana ny zakany mamy sy ny mangidy tsy nisy ady tsy nisy olana dia niravainao tao anatin'ny ray mpimaso nahita kangatsara soratra ianao dia nanariny akotaman-trano sady tsy nandeha lavitra kory ianao fa dia niavako akaiky any iza koa milaza nifa kangatsara soratra ako voa mibarika hoe aza be sentiment be eo koa nama indrinanao erera zao nanaritsokera zany rehefa be aretina loatra ka ty efa mpangalatra indray mbola miseho manindry eo oay antingany nangalariko aza miditra amin'ny aferam-pianakaviananay inona ety kay aza tazominao ohatr'izany ny tanako ry andry ataoko mahita io androany miditra amin'ny tsy tokony hidirana loatra mantsy ka tazomy amin'ny mihitsy fa gaigy tsy maintsy miditra rehefa mampijaly ny namako fianakaviana raha tena fianakaviana ve dia anao an'izao amisavy malemy bandy bedaberaky ny tanety reo vaky dia nisipan'ny asindriany no alaindry iandry nahoana ianao no mangina nefa inona ny ratsy nataoko anao ny zao ny avalonao ana afo izany reny lasantsika rehetrarehetra reny andao ialeto ry andry jereo fa mitangorona daholo ny olona ofidianao lafo zao ranomasoko zao bolipopopo hitady hay ianao saingy tsy ahita dia honeninao mandramaty zao dia ndry kosa rindra tsy hoely ndry dia hitodododo ilafonjy any amiko ese ozina sy valiana ry any na verina amin'ny tompony any andao ialeto ry andry lasa koa eto ankofa zay sisafy ve ty ary mba ty sisan'olona okakizay ry mengaly amin'izay natrolona azo andran'izay totsika rody bahoaka kimo izay ry aina arary indrainga ndry mifarany tsy maintsy ahita ny anjara-pitiavandry foandry fa aza mandatsaka ranomaso amin'iny fatritran'olona intsony ka tsy rariny kosa kia eritrereto fotsiny ange hoe indry mbola tia be anambintsoa iny no mahita azy tampoka eny amin'ny havana akaiky andry dia ahoana izany ny ataondry da kosa aloha jereoko ndry mety mandefitra fa raha ohatra anahy angamba na ifandringom-boly teo mason'olona teo aza tsy ndrarahiako ka na ifandringom-boly takin'inona eo aza angeky izay efa rindra ny safidiny andry ka na mba hanaparana ny alahelo sy ny atezerandry fotsiny aza koa tsy mahavita n'izany kiza ny tenako azy efa saiko tsy hitako izay nasiana azy le andro mihitsy koa aloha tena lehilahy tsy misy ilavana azy izay angamba mahalaza azy fa adono ihany akiny ny fitaka ny ataony ny ataovy an-tsaina dia amin'izay tsy teherika amin'ny tsondry raha azoko tsara ngeky izany dia efa tamin'izana raha reny zareo no nanomboka niaraka dia mety hoe rindra ve izany nanodina ny lohany sa tena hoe tsy nisy fitiavana ny tempo anatsony tao am-pony efa hoe aza miasa saina amin'ny ntsono zarandry ary izy izao dia efa hita ny tena toetra fa tsy hoe efa tafiditra tany anaty tokantrano fa tamin'ny fomba hoana tokoa aloha ny nalalandry fa tao amin'ny chambre ary zareo sady tena hoe tamin'ny fotoana ny voahandry zareo tao mihitsy sika ny tonga teny sa efa pakao amin'iny toeran'iny nareo roa aza miteniteny foana eo kory mengaly fampakeny ahoana koa ary reny angamba ny antsoina hoe tsindrimandry presy loatra kosa aloha raha reny ny atao hoe tsindrimandry aizako vetivety eo dia hoe ndao any ambomanarina tena miaika ka na za koa aza ngeky tsy mahazava nyreny zavanyseho reny fa dia itoeran'io fotsiny ny verimberina tato an-tsaiko dia ny sary ny andry tena mahavariana kika
na vita lamba betsaka kosa bebe izany a. Manao ahoana aloha salama tsara? Ie, salama tsara rery miangaly a. Ianao manao ahoana? Salama ka. Rideau sy lambam-pandriany reto kosehako miadana teto dia vitako ihaniko. Betsaka mihitsy izy zaniko. Maninona tsy nanana raha mana olona raha betabe? Ka tsy dia mahafa-po loatra angely ataon'olona. Aleoko mitsangana. Efa nikosehany aina koa angeny sasany. Tsy hoe za daholo akory nanao andreo rehetrarehetra ireoko. Fa ny fandiso anganareo roavavy. Izy toa vao aingana teo ny lasa. Sa vetivety ihany hono izy iny? Efa mifampianatra izay fa vetivety foana hono izy ka. Mety efa hiverina ary angamba izy izay. Ay ve. Ka inona anaka ny vaovao a? Mandroso tsara ny fianaranareo ao? Ny fianaranay milamina tsara ka. Ay kosako. Sokoa ry ana mba nay niarina tamin'ilay resaka iandriniko. Tao anatin'ny examen izay tamin'iny. Ay. Saingy hitako natanjatsaina be izy dia vita soma tsara ihany. Sompatra loatra retsy ny fiainana. Aizako olona mpifankatia be ireny. Vetivety teo dia ravarava ohatry ny tsy nisy. Le rindranareo mihitsy ny tsy vany toetrako. Aizako avanao zao ihany ve ny atsanganao rafy. Kivy retsiko. Sarotra ho akoa ny teny an'ireo ngareo mba azo tenenina. Olona matsambava ray trano. Nefa nge mba mpiandry ihany mahandry rainy. Dia nga io dadany io tsy mba mananatra andry zareo mihitsy ka. Rafitra foana ny andry fianao nga ahoana. Tena mahafiatoka tsy laitra anarina. Ila hiakatra hatramin'ny tosidran'le anadahako mihitsy. Aiko fa tampoko ao azy io ranga io. Zay mantsy tensionnaire zay ihany. Tsapako mihitsy. Izy le tratranay ambodiombiny zao aza mbola izy indray ny dingindrambo ery. Zany. Tonga dia miseho tsy azo atao ninina mihitsy. Aleo ho azy ihany raha izay inony tsy ariny. Soa ny zanako fa zaza endry sady manam-pahaizana ny manam-pahendrena. Bebe koa ve ho mba natsikaritra zavatra niova tamin'ny ainatra amin'izay nahasitrana an'izay Zavatra niova ohatry ny ahoana retsy a. Toa hafahafa koa angety fomba filazandry azy. Tsy haiko na fifandry-finjavatra ve na ahoana fa lasa manana tsindrimandry hafahafa izany izy iny. Zany? Disako miteny zavatra izy dia toa tanteraka izany daholo le izy avy eo. Surtout hoe olona nao zavatra tsy mety aminazy. Ohatra hoe iza? Le fomba nahatra tsara ny andry sy rindra nge ka tena mifono mistera. Zany? Efa azo ny tsindrimandry meloa. Andre? Tsirontsy vetiny hoe izay dia nakeny ambomanarina dia reny tokoa fa ny fampitatana mivoaka ny chambre ry zareo. Ay ve ka zany ny tena mariny? Izy mantsy tsy nitantara zavatra betsaka tamiko fa hoe nisaraka fotsiny ry zareo satria tratrany nampiaraka i andry sy rindra. Dia ny tena nahagagana koa dia ity. Rehefa ry zareo andeha iny dia nanao farateny tamin'ny andry sy rindra iaina. Hoe ahoana retsy? Hoe mbola hipopopopy hitady azy hono ny andry fa tsy hahita. Dia hovidianareo lavokoa izy ny ranomasoko. Dia inona tokoa izy bebe? Indray andro nakany am-pianarana ny andry nila resaka tamin'ny aina. Tsy haiko hoe hialatsiny sa ninona. Ay. Dia ozy hoe tsy nianatra nga ho ny aina androany tsy niaraka izay. Nefa dia mijoro eo akaiky eo mihitsy ry aina. Ohatry? Fa tsy nianatra hoana ho fa izy azy hito mijoro eto akaiky kitoko. Iaina koa moa tsy nitefy fa nivandravandra fotsiny. Zany? Fa tena hoe ohatra ny tsy hitan'ny olona iaina. Zany? Lazainy fa za indray nanadroadro azy. Nitezera moa za sady lasa izy nritona nandeko. Mba halalina koa rehetra zaniko. Zany ve dia ampino? Tsy mampino raha lazan'olona dia tsy mba nino. Dia ahoana ozy izy raha matoa kely rehefa lasa ny andro ka? Fa ahoana koa kireny nitranga teo ireny tena hoe tsy nahita ndry mihitsy nge iandry. Sao dia manao mazimazia koa azy ty sipy ty. Mazimazia ahoana koa kia? Tsy zavatra efa nilazaiko azy moa izao miatra amin'izao. Ary mbola hipopopopo hitady ahy izy fa tsy hahita. Sady mbola iza nefa ny anzoany iny mbola ndadilady aty amiko tsy hahalala andro maizina azy iny. Mba mampatahotra koa ty ndrika. Zay vao azoko.
mety izay teniny izay zany nampandadilady amin'ny andrindray alina taty iny. Anga fa inona ny zavanitranga? Tonga ny dodidody teo tamin'ny andro alina nge Andry. Anga Marina mafy iny tsy efa tamin'ny sivy. Niara nanokatra vavahady zao mihitsy zasy aina nefa dia niangavy amafy Andry hoe mba se mivoaka eo ony aina. Io izy io miaraka amiko io ka vokako ahoana indray. Kiala amin'io nanao croisé les bras teo akaikiko teo. Mbola nytalao be ihany izy sady niteny hoe tena tonga saina hono izy fa tsy ahita olona nitisi ny karakara azy ohatrany nataony aina ntsony. Nytalao teo izy mba se mivoaka hono aina hifonany sady nandohalika teo anatreko mihitsy nge izy no nitomany tamin'izany. tena nahoana avy eo ka? Laony be any farany dia nakatoko ny vavahadiko. Tao izy nandadilady tao ivelany tao dia avy eo ohatra nyreko ny famaly tamin'ny rindra tao dia lasa. Loza koa zany. Loza e. Lasa masim-bava ho azy zany kiala kely iniko. Tsy haiko tsony re anaka. Na za koa aza nge manontany teny. Za moa dia tena variana mihitsy fa nefa miezany fotsiny. Io fa nandefa message izy ka efa miala busony izy. Enao ty dia nifikisako resaka teto fotsiny ko. Ai, zany etra efa iny akory e. Dia ahoana ihany zany ry neny le concours-ko? Da te ahoana fa tsy azoko e. Tiako tenenina hoe tsy tokony hanao sisibola ve tsika e. Misy olo izay mantsy fantatro dia hoe raha manome 10 millions tsika dia mety ahafahamora tsy mila manao ezaka be akory e. Tsika nge sahirana e. Jereo ndry fotsiny ny fandeha amin'ny vola tamin'ny zandrindrina rary. Zara raha misy sisa ny tahirina mivady ao. Tsy lety. Mba hitadiafa aloha ry neny ka. Raha izany very neny no atafa dia tsy mba isakirevana. Mba mila mahafoe vola koa nge eto amin'ity fiainan'ity raha te hahazo fombiazany e. Ka ny andringe vola be. Aisakiny ahitana an'izany a. Raha tsy hoe indrana nga. Zay ataonareo fa mba hijereo aloha ka. Za sy le andro koa mantsy efa nisaraka nefa tsy mba afaka nanararaotra tsara tamin'ny volana akory za. Kirasy poketra fotsiny ve mba azoko. Ny bandy afa miaraka amiko nefa kikina be daholo. Nenareo koa moa la mody ny lasa loko. Nenareo koa mbola mametsiny ihany fa tsy vahaolana ny tedavina. Sany amin'ny kiala iaintsika ny akaky. Tao hoe andefasandren'ny vola avy any an-dafy isam-bolana mantsy kialaniny iny. Zay ahitany neny azy tsy olany. Mila nio vola fotsiny ihany fantatro dia izay. Mora ery ty filazandry azy. Mahakamo be nge kely misolelaka amin'ireo e. Miseho amin'ny Liberika aladala io rehefa mba ilana vonjy. Tadidiko ery ny taimbavany tamin'le rojona rary iny. Anga? Inona ozy izy ry neny? Miveriko tsy ho sahirana mihitsy nareo ozy izy kia. Hay mba mila fanampiana ihany. Romotra tamin'izay a. Amin'io raha fotsy be mbola nanisy sira be ihany koa. Iny koa zany ohatra mampimebetsy. Aza mivaky loha amin'izany nama. Sy anangonana le 10 millions ihany aloha ny tanjony. Ezaka hitady any ankafa ihany akilo za fa rehefa tena tsy mahita ve mo tsy hitady any amin'ny ihany e. Na ampiasao be manaiky ihany rehefa miseho mafitanana e. Efa hoe raha mahita n'io vola io de mety tafa. Tsy aleo fe mikipikely aloha e. Fa mbola tsy nitantaraiko andry tokoa moa le hoe za saika hikitikitika ny kiala faty mitsangana iny. Tsy mbola fa naninona ki? Ozy nge kineny be ravelo hoe misy zavatra matanjaka be miaro any kiala nge hony e. Zavatra matanjaka be miaro azy? Eno a. Zavatra inona? Tsy haiko fa tao hoe itoeran-javatra ho ny kiala kely iny. Ary efa lazaineny be ihany ny faiblessiny sy ny fadiny. Raha tafahinana n'io zavatra fady io izy dia lasa marefo le zavatra ao anatiny satria vao ho tafady. Dia amin'iny ny ararotina ampijaliana. Inona hono ny fadiny? Aleo amin'ny manaraka lazaiko fa olona tsy mahatambavy io. Nareo tonga be suspense ka. Tsy tonga dia lazaina tsotra fotsiny fa. Ody Ay ve bebe saondra ihany e. Aza mba atao an'izany bebe zany kosa ki fa ohatra ny hoe efa antitra be ry ve kiny olona amindry. Ka so baviny bebe kosa nge ianao e. Dia inona indray ary zany no tsoko anao akoatran'izay? Ataovy hoe tantinina fotsiny eky dia ampy a. Manahoana aloha ndry ato e. Mila fanampiana angamby izy io matoa miangolangola fihetsika ohatran'io.
Ny haiko koa zay. Mandrosoa aloha dia mipetrapetra e. Inona hono ny azoko anampiana ny tontiny sahondra? Mba mila vonjy ankiza. So aky mba misy azondry atao amiko ihany a. Mila vonjy hono tatiany sahondra. Tsy mampino. Aza dia manao an'io ki moa. Tsy izany aky fa misy concours izay homany indrindra. Dia misy droit le izy. Dia tsy haiko avy. Mila vola kely ankiza izay a. Mba vonjy eo retsy aloha. Miankina amin'io nge ny avenirany. Ay, aleo ary lodiniako kely ny amin'izany. Ndry koky dia mamola kerika. Aza dia manao an'io kia. Fa asiako zanany no volandringa e. Aza mampime eo re a. Ndreny aza hiko valinaoko zanany a zanany. Raha misy azondry atao ihany moa ake dia aza manao an'io a. Haiko ange hoe manandry e. Fa mba mampifilafila kely fotsiny. Fa ohatrinona nefa izany? 5 millions kia. Vola kely. Zay sisa ny tsy ampy fa ny ambiny efa mba tetezanay mivady olona ihany. Kely ahoana? Vola be zaniko. Anga moramora no mikaroka an'izany. Iaina. Averiko amindrindray hoe ekina ny avenirany io. Ao mo retsy a. Dia efa mitalao be ery kotinareo koa. Hainareo ery le mitalao rehefa misy manahirana anareo. Ho vita soma tsara nefa zao izay manahirana anareo dia hitako eto sahady. Tsy te handisy fanantenana indrindra kiza. Efa mba nisakra kely ery le zanako. Mba ho fanohanako azy amin'ny fianarana moa kia. Dia mifona ho azy koa tamin'ny tsy nentina taony tamindry. Mba le fihavanana kijerena fa aza le tisatisa kely nisy teo aminareo a. Ay kely aminao ny fambabonan'ny olon-tiany ny havana akaiky anao. Raha nitandro ny fihavanana tokoa rindra tsy nanao an'ireny. Mba eo moa kia aina. Tsy nampoziny koa nge hono hoe le olon-tindry ihany iny fa nataony fa olona mitovy e. Raha tsy hanome azy ao dia ohatran'ireny hoe olon-dozy ireny. 1,5 million ny azoko omena dia mba fenofeno ihany ny ambony. Alaivo eo amin'ny bebe eo raha maraina. Voaka azy any amin'ny banky mantsy ary efa mivoaka eto. Tena misaotra betsaka retsy a. Efa zava-dehibe izay nataondry izay. Tena nahavonjy akindria. Tsy manana an'izay hitaraina naneky izay e. Dia roviana moa izany no averinareo io vola io e. Tsy ataoko ela be ka. Mety hoe afaka 2 volana. Ny amin'ity farany volana kosa aloha mety tsy ho tratrako e. Amin'ny farany volana ambony kia, zany a? Eny ariko. Fatandremo so mifamitaka. Rehefa teny sy fotoana nomena dia ajao tsara. Mbola manam-panantenana sy fiovana aminareo ihany amantsy. Dia izay angamba aloha fa mbola misy dia lehako e. Misaotra betsaka kia. Dia angata-dalana kely koa ary ahy e. Andao ary zatsizy e. Nome ihany moa toloko so le lafaka takan'inona vao manaiky. Poa, dia nasan'ny lelako mihitsy azy zany. Tsy misy raraiko izay toyany ihany fa efa azoko aloha izay ny ilaiko dia vita. Izay kotiny ihany vidiny. Izay. Ary tena matsiro kosa aloha ry bebe le loka. Zany ka tena nahandro gasiko sady nasiako tongolo gasy kely dia nasiako siramamy kely ny ravitoto. Tonga dia ao tsara mihitsy. Tsara. Le henakisoa koa moa tsy dia natavy be e. Saika voanjobory ingeny nataoko dia nahita an'io ravitoto tsara tarehy be io a dia nataoko an'io indray e. Aleo mihitsy aloha ravitoto fa efa ela be izany sy nihinana ka. Ary tsy niseratserana teo intsony tokoa ve ho ahy andry e. Tsy nandalondalo teo intsony. Sady na mampandrosoko koa aza nge izy tsy ahitandry mihitsy e. Ty filazam-bebe azy koa izany. Sady avy alao koa izy hoany amin'ny misy azy ihany e. Nampitondra lahelo anjanako fotsiny. Bebe koa zato. Sady efa nahita olon-kafa tokoa nge za bebe e. Aino? Tsara fanabe izy sady mikarakara be a. Hitako moa no adiny vetivety teo iandroko. Iny fa mitandrema foana anaka. Ny eritreritry ny olona amin'izao mantsy tena tsy haintsony mihitsy a.
sady indri mbola tena marefo. ndrery bebe fa avoko be azy zany Zany? dia izy vokindray azy Ay, tsy hinanantsony ianao zany. Andeha niditrano ary aloha za zany andeha nasa vilia aloha dia aza toloina le varavarakely ao amin'ny salon no mantsy indraindray adinontsika foana. Ary iny io amin'ny vavahady io. Ohatray, marina mafy tsy vorondolo ve io? Ahoana koa zany? Tena miorina hatramin'ny lohako marina. Midika inona izao? Ohatry bebe ary iny tia mahavariana ny bebe eo ambaravarakely eo bebe inona no mahazo anao? Ny andro dia volana be ry tsy nahavariana. Voahidy ty ndao hiakatra torytsika mianaka. Aleo aloha tsy tenenina amin'ny aina ny zavatra hitako sao dia hampanonofo ratsy azy ka zaza miorokoditra maika fa izy. Ka tonga ary dia pio ny jiro dia ndao hiakatra inona ary ny hitany bebe teo ary naninona tamboka teo koa ary za zany ohatrany hoe misy zavatra manalokaloka zany. Inona ary mahazo ary mbola alina beka izao. Inona ary le zavatra nitoboka nanaitra teo? Ary tsy afa-mihetsika indraingy za zany. Ndraiky eo tsy afa-misokatra hatramin'ny vavako. Mavesatra be ohatra ny misy mitaingina ihany koa eto amin'ny tratrako. Matia mama toy ny hoe lanja olona ray mihitsy. Ary misy vehivavy misavoritapolo be mitakokotokoka eto amboniko. Izy ary io dia iny fa tendako sepitra matia vonjea saika maty marina ndray ary lasa izy teo saika tsy namelany ratsy maty dia ndray lera mahatonganao akanjo nampanjaka tezitra be amikoatra n'le tamin'ny farany iny ihany. Fa izaka ianao azafady dia inona tsy nentina ataoko ny tezitra amikoatra n'izao foana ianao? Tsy niteny izao volana izy fa niemotra dia tsy hitako intsony. Mba iza loatra ary iny mahagaga dia endrika vinitra ohatry n'iny foana ny isehony amiko. Dia fanahy koa iny sa inona? Dia fanahaniza nefa. Reraka ny saiko mieritreritra n'izany ka. Sa ve anantona n'le olona natoron'ny bebe indray mandeha ry ihany? Sao dia mba afaka manazava izy na dia ny ampahany amin'izao mahazo azao fotsiny aza. Raha bijo ihany rangahy dia hiantso azy eto le adresy nomen'le monsieur Siméon. Aleo hoe ampanenona ny sondre. Iny kosa ka efa misy olona manatona ka. Salama ianao tovovavy. Salama tompoko. Za no iaina le niantso anao teo. Ay, mandrosoa ary dia manarahana. Misaotra tompoko. Mahazo toerana ary ianao Misaotra tompoko. Inona no azoko anampiana ny aina?
tsy izany tompoko fa misy zavatra momba tena mistery amiko ka ilaiko ny fanampianao. Azonao azavaina misimisy kokoa ve? Na raha rehefa saika maty a volana vitsivitsy lasy izay. Efa tsy nanam-panantenana intsony na ny dokotera nareo olona manodidina fa ho avitra. Ay, miverina tamin'ny ora tsy nampozina ny aiko. Dia izaho hitanao salama tsara izao. Tao aorian'io nasitranako io dia toa lasa nanana tsindrimandry hafahafa izany foana. Tsy azoko baikona nefa ilay izy fa tonga ho azy amin'izao fotsiny. Ary tsy ny zavatra rehetra akory ny fantatro melosi manindry mandry hafa zavatra tsy hampoziko akory izany indraindray. Efa ela ihany moa izany saika nantonanao fa izao aho vao tena resy lahatra. Ny tena nandresy lahatra akaty aminao dia izaho le misy manindry amin'ny alina. Tsy foindray fa efa himbetsaka mihitsy ange. Ny tena loza dia mitarainao misy manindry koa bebe indraindray. Ary manomboka tsikariny fa rehefa tsy matory ao an-trano aho ohatra fa gardany amin'ny hopitaly dia matory milamina tsy misy mpanakotaba izy. Izay daholo? Mbola misy ka. Dia rehefa le izaho le misy manindry amin'ny alina iny dia mahita karazan'olona anankiroa foana. Ny iray faly sy mitsinjaka eran-trano. Ary indraindray manan-kenda sy miakatra eo amboniko. Ary iray indray tsy mikasika fa mitazana avy eo an-tongo-pandrinako. Tezitra sy viditra amiko foana nefa io olona io. Ary vehivavy manao akanjona mpanjaka le izy. Sao ary aleo tantaraiko hatramin'le fotoana nahitako an'izay olona milokom-bolamena izay nandritra ny fotoana tsy nahatsiarovako tena dia amin'izay azonao tsara. Miainanao ary anaka. Mahaliana dia mahaliana ny tantaranao. Ka ahoana ary ny fandinihanao azy Monsieur Siméon? Ankoatran'ilay hoe mahaliana moa izany. Mitady resy lahatra fa hitoeran-javatra ianao. Fa ny tsy fantatro dia hoe inona ilay zavatra. Hitoeran-javatra ahoana tompoko? Misy zavatra mitoetra ao anatinao hatramin'ny fotoana nahasitrana anao. Izany hoe tsy ny fanahinao rery izany mitoetra ao anatinao fa ny zavatra hafa nanaraka. Mampatahotra angeza ny zavatra lazainao izany tompoko e? Zao ary mba hampasiora tsara antsika dia hampiasa ilay antsoina hoe carte mensie na famakinan-karatsika halalana marina izay tena mahazo anao. Ka inona ary ny tokony ataoko amin'izany? Non, mijery fotsiny ianao fa izany anao anazy. Ay, eny ary tompoko. Ny vonoany Monsieur Siméon tsy rehetra dia nandrehatra labosy izy. Dia avy eo nakakaratra maromaro. Ny pasohany ary nametrahany anankitelo miohaka teo ambony latabatra. Raiso tsiraray ary ireo karatra ireo dia atolory anao e? Sarina tovovavy iray ny teo amin'ilay voalohany. Sarina farihy kosa ny teo amin'ilay karatra faharoa. Ary sarina mpanjakavavy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ny teo amin'ilay fahatelo farany. Mety ho inona ary ny dikan'ireny? Ireny fanodinihan'ny Monsieur Siméon tsara dia avy eo ny velariny teo ambony latabatra. Tena tsy diso no eritreritro a. Tena hitoeran-javatra ianao. Inona ilay zavatra tompoko? Zazavavin-drano. Zazavavin-drano hoe? Tsy mampino. Zaza farak'izay matahodrano fa diranovanako. Raha misy zazavavin-drano ao anatinao tsy midika mihitsy izany hoe tonga dia hay milomano be ianao ka. Dia inona izany ny andrasan'io zazavavin-drano io amiko tompoko? Mbola somary manjavozavo amiko ary tsy voatery hisy antony aloha e. Ny azoko lazaina fotsiny dia miaro anao io zavatra io. Ary efa tao amin'ny fianakavianareo efa manjato taona maro. Fa taty aminao indray izy vao nipoitra. Efa tao amin'ny fianakaviana efa njato taona ny maro ahoana tompoko? Efa nisy olona tao amin'ny fianakavianareo nitoeran'io zavatra io. Izany? Ie, tany aloha be tany. Ary tsy olon'olom-poana fa andrem-bavy. Izy ilay miseho aminao amin'ny andrika vinitra.
Efa reko tokoa bebe ny tantara indray mandeha izay fa taranak'Andriana hono izay. Dia fantatrao koa ve hoe inona no mahavinitra azy amiko? Vinitra aminao izy satria tsy voatandronao ny fadiny. Fa inona ny fadiny tompoko? Henan-kisoa ny fadiny lehibe indrindra. Ndraikako ay ve nefa zazy bebe milela molotra ery mihinana henan-kisoa. Ny tena loza dia araroton'ny fahavalonao io falemenao io satria rehefa mihinana henan-kisoa ianao dia marefo. Zay vao mazava amiko. Zao za vao tena resy lahatra fa mpamosavy le mandindihy ranotrano rehefa za toy ny misy manindry ireny. Voalazanao? Dia iza nefa? Tsy izy mivanta ny hitanao iny fa endrika isay ony fotsiny. Raha hoe iza indray dia olona tsy lavitra anao le izy. Dia inona zany no tokony ataoko raha toa ka tafihinana henan-kisoa tsy nahy? Tonga dia mandroa avy hatrany amin'ireny tany-drava amidy eny an-tsena raha nahinao fa nahinana henan-kisoa ianao. Fa ny tena tsara dia tsy mihinana mihitsy. Eny ary tompoko. Vao avy aty aminao dia tonga dia hividy. Enjana akory ny zavatra nilazainy Monsieur Siméon momba reny ka tena hoe tsy mampino. Eny nampisokatra be ny masoko aloha ilay izy. Ary tsapako fa misy fahamarinana fa tsy hoe niforiporoniny fotsiny. Andraso tokoa hoe anontaniako momba n'ilay resaka andrinandrina iny bebe. Ndry ifanao nangaha ianao? Miandrikely an'ity laoko ty horitra fotsiny sisitsika dia afaka misakafo. Neny bebe koa zany. Angamo rehefa makaty an-dakozia dia nona foana izay ny dikany ka. Fa inona tokoa aloha izany laoka andrasan'ny bebe horitra izany? Sao dia henan-kisoa? Ry, fa tsy mety angara henan-kisoa ka? Ka tena tsy tokony hihinana an'ireny intsony mihitsy azontsika manomboka izaoko. Fa nahoana aky? Ka izay fotsiny ko. Izay fotsiny ahoany? Ka tsy mahasalama re. Enjana ihany tia mananjafy kely dokotera ity ka. Lazaina fa tsy mahasalama daholo zao zavatra rehetra izao. Aizako misy hoe tsy mety amin'ny olona be tosi-drano paty voasana foana ny voatabia fa tsy levony vavony ny odiny, tokony vary mena foana no haniny. Tampotampoka eo dia hoe tsy mahazo mihinana henan-kisoa. Ka fitandrovako ny fahasalamantsika ato an-trano daholo anginy itenenako an'ireny. Fa henan-kisoa ve ho aloha ny andrahoany bebe ao e. Antrakotomomby re. Enao ty koa tena tsy azoko mihitsy ka mariny. Arono ary bebe? Hoe ahoana izay ananga? Bebe tokoa andray mandeha fa tantara tamiko hoe taranak'Andriana isika e. Dia fantatry bebe ve ho aho hoe Andriana viaizana iza? Ie, taranak'Andriana tokoa tsika raha ny firazanana no zoina. Andriambava le izy. Tao hoe masim-bava sy nanana tsindrimandry hafahafa izay hono izy io e. Ary mahay mitsabo olona be. Ay ve? Ka mety mahalala ny endrikendriny ve bebe na hoe mety manana ny sariny ohatra? Izay zao tsy haiko fa dadabe-ndrasana ny taniana fa mety iza ny mahalala. Izy tsy na ny lamatoa aminay Dimena-ta. Eny ary e. Aleo fa hoeny aminy za rehefa manam-potoana. Antanan'izay fotsiny ve? Finina aloha le nahaliananao tampoka ny momba n'izany tantara izany. Ka mba te hahafantatra misimisy kokoa ny tantaran'ny razambe antsika fotsiny re ay. Ka ary aza miakatra any ambony antsony aloha fa efa andoatra vary Mba be marary koa ki androaniko. Zany raha mba nisy fotoana mipetrahana mihitsy. Ary tsika roa tokoa ve moka efa avy ny sakafo sa tsia? Marina mafy raha mba tsaroko tsony. Loza mihitsy. Mbola ry kiala. Tena hoe variana amin'ny asa e. Eny kiko. Na ny anohanana azy efa tsy tsaroko tsony. Tsy haitsony le sakafo antsika rehefa avy eo na sakafo atoandro na sakafo hariva. Mandreraka koa ty journée fianarana tonga dia mifampitohy amin'ny garde ity ka. Mba marina e. Ka noho ny fandaminana aloha izany dia izay fa après hono miverina normalina indray e. Aleo koa aloha ki amin'izao ka.
Mbola te hikarakara an'le zazakely koa aho a. Le mandobe sy mivalanify sa le voam-pneumonie? Le mandoa sy mivalana kia. Ay, Io mbola ho avitra fa le voam-pneumonie indrisy fa tsy aharitrela intsony. ndray aky Ary ahoana le ramatoa be miady mafy io ka? Ho avitra ihany ve? Mbola ho avitra io ka. Tokony anara-maso ny sérum manimarina a. Andeha ho an'ny vetivety aloha iza. Tanary aloha Sa mba petrapetraka kely aloha. Bizaka loatra fa tsy afaka tsony ka. Fa naniko amin'ny taninandray mihitsy any tsapako hoe atraiza marina amin'ny povoarany. Raha mahita eto raha ho faty araka ny lazainy tokoa le zaza voam-pneumonie. Dia raha ho avitra koa le ramatoa sy le zaza mandoso mivalana. Izay tenenin'ny vava mantsy ohatry ny tanteraka izany daholo. Fa inona tokoa raha misy tery finosiny izany e? Raha misy an'izany ve nefa izy dia tsy nilazainy anahako? Sa hoe tsy mahazo lazalazaina aman'olona le izy? Saika lasa dala ve ky maman'le zazakely maly? Tena mangidy le mamoy anaka ka. Eny akiko. Akio ndalana tsy azo hidofina tokoa ky ny fahafatesana. Ory aina? Misy zavatra fendry amiko mihitsy ka. Inona ary ny afeniko amindry eo e? Aza mampomeo koa ky indry ka. Ka indry ty lasa misy povoary tiako inandray e. Lasa masim-bava fahafy izany. Izay tenendry rehetra tanteraka izany daholo. Dia misy an'izay hoe mikitika zaza voanina lemby voan'ny PFA efa hoe tsy ahetsika intsony ny tapany ambany nefa dia sitrana vetivety eo ilay zaza. Tsy voazaza ray nefa fa efa hotelo angamba izay a. Inona daholo ary izany? Ay, dia tsy ankitantara izany a. Jereko koa izao ilay raha matony tenendry iny. Efa tena hoe sava. Tsy hoe amin'ny zoma izy mody. Eno ahy. Aleo aloha za tsy insiste androany fa rehefa milamindamy iny tsika dia tsy maintsy tantarandry anahako. Ary ndao io manandeha amin'izay ka. Andraso io andry kely akia. Mbola misy marary be dia be voan'ny accident ho avy eo. Aleo ampiana ry zareo. Izay tsika roa vao mandeha. Mitelo tsika roa vao miala ty. Ha! Tafiditra anatin'ny povoarandry koa izao izany e. Ndao malaky ndre. Mbola avitra daholo ireny olona ireny. Aingana retsy a. Ahoana koa ary izany? Andao aloha fa vonjy ty e. Misy fotoana avokoa ny zavadrehetra. Mbola ho azo indry miandalana eny foana ny anton'izao. Izao aloha mamonjy aintsika. Tena vaky vava daholo eky marary karakara indry hoe tena vao karakaraka. Ohatrany hoe tsy misy afa-tsy dokotera ihany vera nga ato amin'ny hopitaliko. Tsy mitsahatra misaotra indriny na ny marary na ny havan'ny marary. Ndre koa aky dia mahita lazaina ka. Mampalahelo ana daholo ry zareo fa ny tena mahonena dia ilay zazakely nentin'ny mamany teo. Dia ilay dadan'ny madame la députée eo. Fa tena tsara resaka be tokoa inganareo e. Eny aky. Tanora mavitrika mazoto miasa hono ihany matotra. Tanora toa azao hono le mampite hanosika. Ny lasa izy fa raha sitrana soma tsara hono ny rainy dia hanampy ana amin'ny fanatanterahako ny nofinofiko izy. Angaky? Sambatra kinareo. Dia inao ilay nofinofindrika? Aleo kosa iloky mba hoe surprise ka. Nendry ve moa tsy izany foana? Ka ny projet angeky hono raha tantaraina aman'olona dia tsy tanteraka. Eno ahy e. Oay, andrekaka io. Ohatry, efa misy inona? Fa tsy sitraka ve kiny mizotra makany amin'ny efitry ny marary iny? Sitraka? Le sipandriva? Fa ho iza koatra anazy indray ary moa e. Eny tokoa. Ifa niditra ao amin'ny efitra misy an'ilay zazalankely karakara indry. Dia ifa nitsenain'ilay maman'ilay zaza teo ambaravarana. Fa mpifaninana ary zareo ireo e. Dia maninona koa izy tsy mba niteny tamindreo hoe andalo na hamangy olona ty? Mpivady akia. Dia izana n'izany ilay zazalankely marary ao. Fa inona koa ny tonga dia ilay zandrifa mpivady ry zareo ka? Ka ho inona koatran'izay indray ary?
izay no mahatonga ny sitraka tsy dia nahafohy fotoana be ho asy makany amin'ny toerana tsy be olona rehefa mivoaka miaraka amiko. Ka mety hoe tsy teo voelingelina kosa izy a. Andray ry sitraka, dia ny fahananao lalitra fotsiny aho zany. Tiako ianao hoe ho alaiko vady ianao hoe Iaina, tsy mbola nisy ny laza ngeto hoe tena mpivady tokoa ry zareo e. Inona ary tia misendoatra be ty? leo fitaka kiza, leo. Iaina, fahiritinao aizy ndry iny. Lasa ihany izy marina. Tsindrimandry. Nosoratany Toko Gérard Rabemanantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patrisia. Novelominy Onymiatra Nirina, Mirambola, Anjariva, Lalaina niaraka tamin'ny Taina Nantenaina. sy Arliva. Tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjariva no nana totosa. Mbola ito